Mbola vaovao mifandray amin'izay ihany dia mbola ny iray isan-jato monjany arkarena fobe no ampidiriny sehatry ny fiantoana eto Madagasikara. Tokony asiana fanavaozana ny tamin'ny feny fiantoana eto Madagasikara na ny code des assurances no izany sata izany tsy mifanaraka intsony amin'ny zava-misy eto Madagasikara. Hoy CM na komity ny trampiantoana eto Madagasikara. Ravaka Randriamanala sy Mamira Samuel no mitondra ny sary. Mandrafitra ny iray isan-jato monjany arkarena fobe ny sehatry ny fiantoana eto Madagasikara. Hoy ny komity ny trampiantoana eto Madagasikara na ny CEAM androany. Mbola azo trandrana tsara nefa ny sehatry ny fiantoana raha jeraina na betsaka mipolona eto Madagasikara izay tombanana manodidina ny 20 tapitrisa eo. Saingy ny lalana velona eto amin'ny firenena dia mbola mametraka hatreto fa ny fiantoana eo amin'ny fiarakodia ihany no tsy maintsy atao. Satria betsaka tsy misy afa-tsy ny assurance automobile ny assurance obligatoire eto Madagasikara. Ny any amin'ny tany hafa efa mandroso nefa dia betsaka ny assurance izay atao toy ny assurance amin'ny trano, ny assurance amin'ny tomobile amin'ny karazany hafa, ny assurance amin'ny haitrano, ny assurance miaro ny antsoina hoe catastrophe naturelle dia cyclone ireny zany ohatra. Itsika eto Madagasikara dia manao izany kanefa zany atao hoe facultatif, zany hoe zavatra tsy mbola voatery toy ny amin'ny fiara. Dia izay no mahatonga ny taux de pénétration anisan'ny kely eto amintsika. Misy koa eo amin'ny fahefa-mividin'ny mpanjifa no tsy fahafahana manao azy na angamba hoe tsy fampiny ny fampahafantarana bebe kokoa izany antsoina hoe fiantohana izany eto Madagasikara. Dia anjarana eo amin'ny CEAM na amin'ny comité des entreprises d'assurance de Madagascar no pampalalana izany. Ilana fanavaozana ny sata amin'ny feny fiantohana na ny code d'assurance izay nolonina tamin'ny taona 2009 ary nolovaina tamin'ny sata amin'ny feny fiantohana frantsay izay tsy mifanaraka akory amin'ny zava-misy eto Madagasikara hoy ireo orinasa mpiantohana. Na dia efa nisy aza ny fanovana nentina tamin'ny taona 2010 mikasika ny fanokafana ny fidirana amin'ny tsenam-piantohana manao vahiny dia tsy ampy izany satria ny orinasa mpiantohana malagasy hatreto dia tsy